Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Socavitre, Baolay, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra ho anao ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Sy nanakatra amin'ny farany amin'ny andravanany antenimieram-pirenena ireo solombam-bahoaka ary iraikitra hatramin'ny kapitatabatra nandritra ny kabaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ankila mitarika miverina any amin'ny tetezamita ny fandravanany rafitra manara-dalàna eto raha ny nambaran'ny praiminisitra. Asa iray tapitrisa ao anatin'ny efa-bolana autoroute miainga any Antsirana miankandrefana fitadiavana famatsim-bola ho an'ny Fond de Solidarité Nationale rediredy politika sy fanantenana iverina na hijanona ela ao anatin'ny fitondrana no isokajian'ny olom-pirenena ny resaka samihafa ataon'ny mpanao politika ankehitriny manoloana ny resaka fampihavana-pirenena. Tsy mbola fantatra ny hoavin'ireo mpiasan'ny Ademar tsy misy fangararana mikasika ny fifanarahana ho ny mpiasa ny orinasa Colas ny ADP Wig no nahazo ny Ademar raha ny fanambarana nataon'ny ministra mpanjakana Rivo Rakotovoandroany. Manomboka ny voalohan'ny volana Jolay ny aso amin'ny serana mpiara-manidina roa lehibe any Nosbe sy Vato. 7 miliara iray isan-taona eo raha kely indrindra ny vola alohan'ny olom-pirenena hanamboaran-dalana isaky ny manjifa solika. Misy amin'ireo ampahandalina eto andrenivohitra nefa no efa intelo nisy fanamboarana tato anatin'ny 3 volana ary misy ampahandalina tsy nahitana fanamboarana mihitsy tato anatin'ny volana maromaro. Ndroso tamin'ny fianianana fantelony tamin'ny maha-filoham-pirenena azy ny filoha Togolais dingana maro no tsy narahany seni ary tsy nanao ny asa ny fitsarana momba lalam-panorenana olom-pitondra teny mpanohatra ny any Liny zavatra. La technologie d'éclairage du TV LED Changong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI Itos. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir.
Lefmet, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, à nous ça. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny lakozianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny maso indray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matokea magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et savez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai, Midza. Tsiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, dans semaine, Célou, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Tedake, Sax Machine Fruit Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Amphitura Live. Ny
Ny fotoana ny fampahalamba-vao amin'ny eto amin'ny fahitalavitra Gôly TV miarapa tompoklasy tompokivavy ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany vaovao avy eny anivo ny antenimieram-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity nafapana ny teny Tsimbazaza nandritry ny lanonam-panokafana ny fivoriana ra-potoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity tsy nanaiky hatramin'ny farany amin'ny andravana ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka ka raikitra hatramin'ny kapo-databatra nandritry ny kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena etsakilan'izay mitarika miverina any amin'ny teteza mita indray ny fandravana ny rafitra manara-dalàna eto raha nambara ny Prime Ministra Jean Lavelinarivo izay tonga nanatrika ny lanonana androany ny gouvernemanta tariny izay tsy maintsy mbola andalo sedra tsirairay eo anoloany ny solombavam-bahoaka fanatetiany Zora Kotindrina. Raikitra ny kapo-databatra sy ny tehaka tety Tsimbazaza io marain'io tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany. Naverin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena novakiana teo anatrehan'ny solombavam-bahoaka indray ny fanambaran'ny boromaritra tamin'ny sabotsy lasa teo. Nanamafy ny tsy faneken'ny tsoakevitra nitarika ao amin'ny fandravanany antenimieram-pirenena tamin'ny dinika teny Ivato izy ireo androany. Tsy tokony ho ravaina ireo efa mijoro raha nambarany. Marikivy ary nakivy ny vahoaka ny lazana fa ho ravana daholo ny androm-panjakana izay efa mijoro. Ny mahasoany vahoaka maro misy sy ny andrasany dia ny hametrahana ny androm-panjakana mbola tsy mijoro anisan'izany ny antenimieran-doholo ny fitsarana avo haute cour de justice ela ny sedrana ny hirifiry sy ny fahasarana ny vahoaka ka ny firosoany hatrany no tokony hatao. Amin'ny akapobeany mandahy izay tsoakevitra izay avokoa ny akabeazan'ireo solombavam-bahoaka tonga nivory androany. Ankoatr'izay nanambara ihany koa ity filohan'ny antenimieram-pirenena ity fa izy ireo no olom-boafidy akaiky ny vahoaka indrindra nefa tsy nisy na ny fanasana azy ireo anatrika izany fiaonana izany aza. Etsakilan'izay anefa nanambara ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta fa tsy voatery isy ny fandravan'ireo androm-panjakana ary fehi-kevitra ihany no nivoaka teny Ivato. Anjaran'ny filoham-pirenena ny mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fampiarana azy. Soso-kevitra angeny nameny ireo mpizaika atao amin'ny FFKM fa anjaran'ny filoham-pirenena no mijery ny fomba azo anamboaran'izany raha isy fa ny zavatra fantatritsika dia izao mbola veriko indray mandeha tsy any amin'ny transition intsony no misy ny fanjakana malagasy. Raha tsy ivina isan'ny bantoerana amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny fandalovan'ny gouvernemanta Jean Lavelinarivo iray manontolo manoloana ireo solombavam-bahoaka. Ny gouvernemanta izay horavana sy hosoloina gouvernemanta amin'ny fampihavana-pirenena ihany koa araka ny tsoakevitra teny Ivato. Ny zava-misihatra amin'ny androany na ny gouvernemanta na ny antenimieram-pirenena samy miaro ny sezany avokoa. Nitolakandro teo moa no nivorona molavola ny lahadinika mandritry ny herinandro ny conférence des présidents. Fa mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray mbola mikasika ny fampihavanam-pirenena na tiana na tsy azo ambara fa sahiran-tsaina mafy ny filoham-pirenena ankehitriny efa miainga ihany koa ny feo samihafa ankehitriny fa namadika ny député sy ny gouvernemanta ihany koa ny filoha era-janary-mampianana izany aza tsy voatery ho tanterahin'ny filoham-pirenena avokoa izay fehi-kevitra rehetra nivoaka teny Ivato raha nambara ny minisy-mpanjakana sady filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Etsakilan'izay samy manana ny anjara asany na ny FFM na ny FFKM raha nambara ny filohan'ny FFM androany. Arony andindiny miaraka amin'ny Zora Kotindrina. Anjaran'ny filoham-pirenena ny manapaka na horavaina na hosoloina ny mpikambana ao anatin'ny FFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy raha ny nambaran'ny filohany androany. Ho azy samy manana ny andraiky ny rehetra ao anatin'ny fampihavana-pirenena ary nahavita izay ho vitan'ny FFM atao anatin'izany. Horavana ve sa vozina ve sa nangana ministera mikasika ny réconciliation nationale ny anjaran'ny filoham-pirenena zany misafidy ny zavatra zay. Izay indray zany zavatra tianay hoe mora le mandravo mora ny mandrodana fa azady eo fa mba misy zavatra vita. Raha 1830 zao le olona zaika tao tamin'izay lenidina tagny amin'ny faritra sy ny district eo amin'ny 2650 olona iary nyresaka taminay. Tsy hoe bodoterana akory zavatra kendrena sy ny tanjona dia hampihavana malagasy fa zay ireo zavatra ara-dalàna zay fotsiny.
Mbola mampanala salatra eto ny mikasika ny fanatanterahana ireo feikevitra nivoaka teny Ivato ireo. Raha ny zava-misy samy milaza ho manohitra ny tsoakevitra teny avokoa ireo andrim-panjakana sy rafitra maromaro voakasika izany raha tsy resaka afa-tsy ny anteny miera-pirenena, ny FFM sy ny sisa. Nanao sinoa ny filoham-pirenena tamin'ny feikevitra nivoaka teny. Tsy voatery hanatanteraka izany anefa izy raha ny nambaran'ny Rivo Rakotovao, minisy mpanjakana sady lehibe ny antoko HVM. Fahafantarako azy aloha tsy dia hoe misy engagement. Tsisy engagement filoham-pirenena ve dia hoe fa iza le olona eo amin'ny laoniny hoe misengage aminao filoham-pirenena. Ohatretsika efa amin'ny lafiny constitution sady be zany. Filoham-pirenena ve isengage taratasy amina antokon'olona maro, tokony napetsaka le olona. Fijeriko azy ngamba tsy dia engagement zany fa misavatra fampiresahana. Sonina andraisana ny feikevitra no natao teny Ivato fa tsy manery ny filoham-pirenena anatanteraka izay votoatiny. Izany hoy ny loharambavao iray hafa. Raha ny zava-misy ankehitriny, tery ny filoham-pirenena, voafaritra eo anelanelan'ny fivoriana teny Ivato sy ny tsindry miainga Tseroa, na eo anivon'ireo mpiara-dia mpanao anazy aza, toy ny Antsimbazaza sy ny gouvernemanta, izay samy maneho ny tsy mahamety ny fandravana an'ireo andrim-panjakana ireo. Mandeha ny feo ankehitriny fa maro ny tsy faly, ary maro ireo misokajy ny filoham-pirenena ho mpamadika araka ny hevitry ny mpanao politika sasany. Rehefa tsy nisy mangirana ny fitantanana ny firenena tao anatin'ny herintaona, hoy ny hafa, dia naleo ny mpitondra ny tsipaka ambavafo ny depute sy ny gouvernemanta hatramin'ny FFM, ho tombontsoan'ireo mpanao politika maim-pahefana izay heveriny fa afaka ny anampy azy aingana. Fampanantenana efa fanaon'ny mpanao politika hatramin'izay ny filazana famoronana asa hatramin'ny enetsy sy ny fanamboarana autoroute ao anatin'ny fotoana fohy raha ny hevitry ny maro viana tsara saingy sarotra ny anaterahana izany ato anatin'ny fotoana fohy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy ireo ny laharam-pahamehana tokony tadiavan'ny fanjakana vola raha ny amin'izao fotoana izao. Fanadetiny Lely Rapiata. Fampanantenana famoronana asa hatramin'ny ray tapitrisa aorian'ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny vahiny anatin'ny efa taona no nolazain'ny filoha teo aloha Ratsiraka ho tanterahana. Autoroute de l'unité avec fanamboarana autoroute miainga any atsimo makany avaratra ny fanampiny. Namaly izany ny filoham-pirenena ankehitriny izay nanipika fa efa ao anatin'ny fandaharana asany ihany koa izany, ho azy kosa indray hafa mihitsy ny lalan'ny autoroute amboarina. Ny zava-misy hatreto, ny isa 8.7 ny orinasa madinika ny forona, 7.20 kosa ny orinasa fakaba teto amin'ny firenena ny taona 2014. Ny enina araiky amin'ny 700 izany nandritra ny 3 volana voalohany ny taona 2014. Tsy mbola misy hatreto ny orinasa vaventy afaka mamorinasa anarivo na analiny teto amin'ny firenena noho ny tsy fahamarina toerana ara-politika. Mbola mandeha tsikelikely ihany koa ny fanarahana amin'ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola vahiny sy ireo tompona ndraiky mpanjakana. Nampanantena ny ijery famatsim-bola amin'ilay Fonds de Solidarité Nationale ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nefa mitaky ny anokafana ny Tico izay mbola hitaky vola 7 sy 500 miliara ariary amin'ny fanjakana. Ho an'ny olom-pirenena, fampanantenana mitovy amin'ny fampanantenana pokaty efa nataon'ny mpanao politika maro hatramin'izay ihany zany. Tsy fezamana ohatrany miandry mirakana miandry fahagagana sa ohatrany tsy isy zany fa nomezana pokaty ihany. Ohatra fataon'ny mpanao politika hatramin'izay ihany zany resaky zany. Sarotra be na 500 000 emploi. Na ohatra raha tena 20 000 emploi fotsiny sarotsarotry. Mafy dia mafy ny ahitana an'izany sy hamoronana orinasa ahitana an'izany 20 000 emploi zany. Raha tsy possible zany. Araky ny fandehan'ny raha hatramin'izay aloha mety tsy hoe tsy possible fa tsy haiko zay zay amin'izao fotoana izao mety ho lamina zany sa tsy lamina. Raha amiko manokana aloha tsy tsy possible zany. Satria ahoana mety ko atsavatsayatsara n'olona zao tsisy azako anatin'ny fianzy izy na vita an'izany. Araka ny fanadihadin'ny Paitokarena, inapemitra ny fanapahan-kevitra nisy tany aloha ny toetra ara-politika misy ankehitriny.
Mbola ho sarotra amin'izay anao ireo tetikasa ireo ny fitadiavana ny vola tanterahana izany manoloana ny tsy fatokisan'ny mpamatsy vola ny tontolo ny fandrarahana eto Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe vola avy aiza no anaovana azy raha izay. Raha ohatra vola avy eto amintsika ny dikan'izay zany dia tsy maintsy mamorona tsika eto moa mampaitokorena amin'ny teny tsy maintsy mamorona tsika zany monnaie. Inona zany no ataon'ny fanjakana? Nampangain'ireo filoha roa lahy teo alohan-kolaka fa tsy mahavita azy ny fitondrana ankehitriny ary mila miaraka amin'izy ireo vao mahita vahaolana ho an'ny Madagasikara. Ny filoha Erajonary Mampianina nefa nametrahany vahoaka malagasy ny fitokisan'ny farany teo. Mbola barangy ihany koa ny hoe inona no ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny manoloana izany. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianana kominaly tazonina amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao ihany. Ny fifidianana ben'ny tanàna raha nambara ny filohan'ny senita isan'ny faritra voatohitohina taoriany ny fioanam-be momba ny famavanam-pirenena teny Ivato ity vao miarapikarakara ny fifidianana ity hatreto. Ny any avaradrano any no efa manana kandidanina natitra atao taratasy ny anivon'ny OVEC. Fanadetiny Lili Rapiata. Tsy mbola hita ny vola ilaina amenona ny fikarakarana ny fifidianana. Vola entina natanterahana ny asa andavanandro ny senita ihany no mbola eo ampelantanany. Ny tsy fisian'ny lalàna manafoana ny senita hatreto no antony mbola irosony ity rafitra ity amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Iny moa zay izy rehefa intsika reny fa ny zavatra ambarako anao hatramin'izao tsisy miova ny didy mandalàna manan-kery zay mamaritra ny asa ataonay tsisy miova zany karaha tsisy miova ny didy mandalàna efa be da be ny fanazavana nataoko tamin'izany angamba tahidinao dia mitohy zany ny asa dia nambarako anao tao zay hoe mitohy ny asa mitohy ny fikarakarana mitohy ny fanomanana zay anjaranay manateraka n'izay andraikitra nomeny ny lalànanay nomeny didim-panjakananay nomeny ny fanjakananay dia zay ny tanterahanay. Manoloana ireo tsy misy fanazavana nomen'ny ministry ny atitany amin'izay ho fiovana amin'ny fanomanana ny fifidianana izay. Hita fa mitandrina mafy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta amin'ity resam-pifidianana ity ankehitriny. Teo aloha isan'ny nahafatrapo tsy nanda nanome fanazavana ho an'ny mpanao gazety ministry ny atitany nanomboka androany ny safidiny angina ny ministra. Mety mbola hovain'ny gouvernemanta ve ny dadim-pifidianana sa mety tsy hisy mihitsy ny fifidianana? Iroso amin'ny fandravana ny senita ve ny filoham-pirenena sa mety ho ravatra amin'ny gouvernemanta ihany koa vokatry ireny fivoriana teny Ivato ireny? Fantatra kosa ankehitriny fa irotsaka ho fidiana ben'ny tanàna ny Toliara ny praiminisitra teo aloha ka mivitaly izay efa avy masevoan'ny Madagasikara tany Suisse. Raha tsy hivy efa nirotsaka teo amin'izany toerana izany ny tenany tamin'ny fitondrany Ravalomanana marika saingy nosakany ity farany tamin'ny fotoana farany ka mivitaly ihany koa no kandida faharoa nilaza ny firotsaka ho fidiana ben'ny tanàna tamin'ny mpifaninana ho filoham-pirenena raha efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsana eny amin'ny komina Pasikely Parafaravola ny Dr Jean-Louis Robinson. Fa eo amin'ny lafiny fitaterana nabakabaka kosa indray ny orinasa Colas, ny ADP ary ny Bouygues ny orinasa nahazo ny ADEMA raha ny fanambarana ataony minisym-panjakana Rivo Rakotovao androany manomboka amin'ny voalohan'ny volana jolay ho avy izao ny asa ataon'ireo orinasa ireo amin'ny seranam-piaramanidina roa dia ny Anosy sy ny ao Ivato. Tsy mbola fantatra ny ho avin'ny mpiasa ny ADEMA ary tsy misy ny fangararana mikasika ny fanarahana raha nambaran'ny mpiasa izay azonay tamin'ny alalan'ny Antsoatarby ary avetrany. Araky ny séance d'information androany dia ny ADEMA ihany ny tompon'ny concession fony fa délégateur d'exploitation hono ny ADEMA zany hoe ny délégué ny fitandrahana ho any amin'ny vahiny zany amin'ny ADP izay nahazo azy zany. Tsisy transparence mihitsy tsisy filazana hoe zao no momba azy zany fa mangingina daholo ny zavatra rehetra. Dia ny ADP nefany tsy voatery anaiky raha ny fahafantarana ny orinasa vahiny dia hitady vola ny dieny aty tsy voatery anaiky an'izay mety zavatra ho negosiana aminy hoe izao redevance aloha aminay isam-bolana isa-taona isan'andro tsy voatery anaiky an'izany izy.
Lafim-baovao fatateraka kosa indray tsy azo antena ny legioma sy ny vokatra voankazo eto Madagasikara ankehitriny. Mihena ny fandranana vokatra tao anatin'ny 5 taona farany taona 14 araka ny taremarika avy amin'ny Instat tany nahitana fandranana 12 taona farany. Miaratsy ny famokarana ny fotony ary tsy manaraka ny fenitra ilaina amin'ny fandranana ny vokatra no miakely eo amin'ny lanja takin'ny tinady. Oliva Antriniala. 7 taona sisa tamin'ny taona 13 ny legioma sy voankazo naondrany Madagasikara ny hena hatrany amin'ny 900 izany raha ampitaina tamin'ny taona 12 avy any amin'ny famokarana ny olana raha ny hevitry ireo mpandraharaha eo amin'ny fanodinana sy ny fanondranana voankazo tsy mbola manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izany vokany tsy afaka mifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra eto Madagasikara raha voankazo 5 hatramin'ny 7 taona isan-taona no ilain'ireo orinasa-mpanodina izany amin'ny ankapobeny mihasarotra ny fahitana ireo voankazo hatramin'ny taona 113 mpamongady voankazo iray ohatra akany orinasa iray voankazo hatramin'ny 300 kilao tany aloha tsy ampy ny atsasak'izay no azon'izy ireo amidy ankehitriny. Isany rehefa maka entana gros koa nge zareo mila qualité izy fa tsy quantité de automatique zany ohatra ny hoe tsy maintsy manatombo kely ny prix na maka maro ary izy satria ny azy entana tsara koa no alainy tsinona fa tsy entana ratsy de eo satria zay zany matetika ohatra ny hoe mascarena tsy maintsy any amin'le entana tsara no angalana mascarena satria le qualité an'le mananasany zao izy ratsy qualité izy zao satria ny andro ririnina mangatsiaka ny andro de ratsy qualité mananasy fa sady vitsy e kale abeany zany tsika tsy de manana beany fa ny tsirony tsika tena mbola tsara ny mananasitsika. Amin'ity taona ity mbola ito io zava-misy io manampitrotraka ny tsy fampinitraikefy eo amin'ireo mpamboly voankazo ny tondra drano nandalo 3 volana lasa zay ohatra farany teo voaterina rina ny 100 ny iray camion amin'ny voasary izay nafarana avy any amin'ny faritra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana 700 hatramin'ny 20 kilao mitentina hatramin'ny 3 hetsy no tsy maintsy mivadika ho faty antoka saika anahitana olana torak'izay ny karazam-boankazo hafa. Isa-taona raha maty antoka ianao raha etsy fa tamin'ity tena aminatiny raha tomobile ray mahatafitra amina tapitrisa mihitsy ao anatin'ny raha hoe de voyage ao anatin'ny herinandro. Satria le zao zareo vao nge efa tsy lafo sy memalosa amterina le satria ratsy qualité de tsy tian'le olona. Na izany aza mbola voajanahary hatramin'ny 520 ny voankazo vokarin'i Madagasikara ary isan'ireo tsara tsiro indrindra maniran-tany ny mpandraharaha-mpanodina voankazo ihany hatreto no mbola manome fiofanana ny tantsapa-matsy araka izay fahafahan'izy ireo. Tsy ampy zany le fitaovana ampiasain'ireo na le vola entin'ireo donana anaovana le norme le voankazo tsy voatery le voankazo ihany fa le produit fini mihitsy donc miditra anaty le emballage, miditra anaty ny norme ny étiquetage, miditra anaty surtout les normes amin'ny inona moa le amin'ny analyse les produits tokony alefa zany hoe mety tsara ny santé an'olona ve sa tsy mety. Misedra olana ihany koa ireo mpandraharaha-mpanodina voankazo ireo ankoatra ny fialafosan'ny voankazo mitangana ankehitriny ny sarany herinaratra ny hetra sy ny sara-pitaterana ireo vokatra arak'izany mbola mila ezaka ny sehatry ny famokarana sy ny fanodinana voankazo eto Madagasikara hatreto tsy mbola misy politika mpanjakana miompana manokana amin'ity seha-piariana ity. Falasan'ny mpandraharaha manodidina ny 720 ny toerana famononomby eny Akadidratombo tsy sintsony arak'izany ny famondrana toerana ny abattoir eny an-toerana sy ny hoe lasan'ny Sinoa tany profonjany. Roa herinandro izay samy nanao ny asa fanatsarana ny toerana tandrify azy avy ny mpandraharaha malagasy ireo mpandraharaha malagasy ireo nanamafy izany ihany koa ny teny an-toerana rehefa natao ny fanadihadiana mikasika izany reto farany izay nanamafy fa tsy misy dira ny resaka fitsarana ny 20 ny volana meo avy izao izany. Arony fanadihadiana Kaiton Retsilafo. Tsy alaintsony eto Akadidratombo ny abattoir raha ny zava-misy ankehitriny no jerena lasan'ireo mpandraharaha malagasy ny tany. Roa herinandro izay samy manamboatra sy manatsara ny faritra misy azy avy ireo mpandraharaha miisa 80 eto an-toerana. Efa azo grossiste an-toerana zany dia grossiste zay no mitambatra isaky ny box hoe manakarama fanadiovana. Mijanona eto aloha ny abattoir satria ny grossiste rehetra efa mikarakara an'le izy manadio manamboatra anazy manara-penitra dia zao efa mijanona tanteraka eto ny abattoir fa tsy azony sonontsony. Ny fanarahana ny fenitra taken'ny ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny toerana famonoana omby tahaka izao no tanjona hoy izy ireo. Zay samy mpamatsy teto zany ny vory dia zay no nahatonga zay zany ny kondo hoe andao ambadina abattoir dia tafany amin'ny ministera avy any koa hoe atao manara-penitra. Toerana madio tsy mamoaka fofona ahitana fivoahan'ny rano
ary miataka 10 metatra ny tanàna farafahakeliny no tokony isy ny abatoara na ny tuerie. Na izany aza, ny fofona mivoaka eto amin'ity abatoara ity no antony nikasana amindrana azy eny Akadiaivo. Teo ihany koa ny hoe lasa ny sinoa ny tany. Nandiso izany ireo olona sendranay teto amin'ny abatoara ary nilaza fa tsy misy idiran'ny abatoara ny raharaha eny amin'ny tribonaly mahavoaroroy tompon'andraikitra maro. Resaka zay zany resaka ambadika ena raha olona miteny an'izany hoe misy taratasy mandeha hoe siniavana fa mamofona ny abatoara. Efa aminay zany resaka ohatrany hoe entina miady fa izy zany tsy miady amin'izay izy fa na entina famarina hoe zay ny endo ateto na orona trano ty resaka mbola onaona teto efa nitotorana olona maromaro nefa dingana grossiste teto zany maromaro nanofitra ny toerany ty dia efa vita zao izy dia milantadoko zon'olo zay zany miezaka manamboatra eto raha tena ataonay manara-penitra araka izay atao tsara mihitsy. Ny 24 ny volana Mey izao tsy ahivona no hiakatra fitsarana ny raharaha abatoara. Raha ny tokony ho izy, aorian'ny io andro io vao ho fantatra ny tokony atao momba ny abatoara. Mampametra-panontaniana ny maro araka izany ny zava-misy ankehitriny momba ity toerana famonoana omby ity. Hifindra marina sa tsy ny abatoara, iza ny nanome alalana ahafahana manao ny fanatsarana tahaka izao raha toa ka mbola tsy nivaly ny avy eny amin'ny fitsarana. Andrasana ny mety ho toy ny toetra raha. Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona na ny sage-femme hatramin'ny 900 no mbola ilain'ny malagasy raha toa ka mandina ny 530 izy ireo ankehitriny araky ny fenitra iraisam-pirenena napetraky ny OMS mpampivelona iray ny tokony mikarakara mpiteraka 5,000. Ankoatr'izay, 30% ny vehivavy mitondra voaka no manatona tobim-pahasalamana araky ny fanadinana nataon'ny rafitra misana ny reny sy ny zaza ao amin'ny firenena mikambana ny UNFPA antony mampitangana ny fahasarotan'ny fiterahana. Fanadiny Oliva Andriniala. Mahatratra 4,100 alina ny mpiteraka sahan'ny mpampivelona iray raha toa ka 5,000 farafabetsany no manaraka ny fenitry ny OMS. Ny iray ampafolony ireny miteraka eny amin'ny tobim-pahasalamana amin'ny ankapobeny no manana fahasarotana eo amin'ny famoahana ny zaza ary mila fandidiana. Ireo renim-pianakaviana mbola miantehitra amin'ny renin-jaza ary tsy naomby tamin'izany no isan'ny betsaka amin'ireo iray ampahafolo ireo. Isan'ny rasazy aloha tena hoe tsy ampy. Raha eritreretintsika ohatra hoe 100% ny couverture dia hatreto mbola 24% no couvert. Eo aneto Antananarivo no betsaka indrindra efa nisy zany zao 5,30. Aty anenjika ny isa moa zany dia mampitombo ny isan'ny hofanina. Zany rehetra zany tsy ho tanteraka raha tsy misy fanatsarana ny capacité d'accueil. Ohatra resaka laboratoire de recherche ahafahan'ny mpianatra manitatra tsara ny fahalalana amin'ny alalan'ny recherche. Mandeha ny resaka ankehitriny fa lasa fitadiavam-bola ny fandidinan'ny reny miteraka eny amin'ireo tobim-pahasalamana tafakatra hatramin'ny 10 hety sy iray tapitrisa ariary eny amin'ireo klinika tsy miankina ny fampitirana zaza iray raha mila fandidiana ilay reny. Tamin'ny fanajadiana nataonay tamin'ny mpitsabo maro no nahafantarana fa misy ny tobim-pahasalamana ankehitriny izay mamadika ny fanaovana ny opération césarienne ho fitadiavam-bola. Izany hoe na dia tokony hivoaka ambany aza ny zaza noho ny resa-bola teren'ireo klinika hodidina ny reniny. Manamafy anefa ireo mpampivelona fa tsy misy antony tokony irosona amin'ny fandidiana raha tsy efa tsy azo antenaina sy ahina isy fiantraikany ratsy eo amin'ny reny sy ny zaza ny fiterahana tsotra. Le izy tsy hoe mididy daholo ny vehivavy rehetra, ny betsaka miteraka ambany no mididiana amin'izao fotoana fa matoa ilay vehivavy zany mididy dia misy antony tena tsy maintsy hoe andidiana azy. Ohatra hoe tsy misokatra mihitsy l'école dia tsy maintsy didiana izy, na ohatra hoe mita hoe misy souffrance ilay zaza dia tsy maintsy didiana ihany koa. Dia eo ihany koa ohatra le hoe efa le hoe tery-rahateo moa zany basany dia tsy maintsy mididy izy. Misy amin'ireo mpiteraka kosa no matahotra avy hatrany tsy ahavoaka ilay zaza ary mangataka ny hodidiana. Ity renim-pianakaviana ity ohatra nisisika ny hodidiana tamin'ny zanany voalohany saingy resy lahatra hiteraka tsy mididy rehefa nazava tsara tamin'ny fomba rehetra ampahomby izany. Zaho zany tamin'ny niteraka voalohany dia natahotra hoe tsy ho vitako le amoaka le zaza dia ny sage-femme manam-piteraka anahy nefa niezaka ny hoe namoaka le zaza ho voa normal hatramin'ny farany dia teraka normal hatramin'ny farany. Izaho zany natahotra hoe tsy ahavoaka le zaza satria le zaza ngeza ihany moa zaho somary kelikely dia tafavoaka voa normal ihany le zaza. Ny taona 23 vehivavy 70 sy 100 amin'ny iray etso no maty teo am-piterahana araka ny tarehimarika farany nivoaka. Nankalazaina androany tany Toliara ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo mpampivelona.
eo amin'izay vavaoany sosialy izay hatrano mahasoa ny asa rehetra rehefa madio sy atao ampitiavana toy ny isan'andro. Asa miavaka iray indray no entina amintsika anohizana ny fampahalam-baovao ny asa fampitana mpianatra amin'ny arabe toy ny ahoana ny tontolo andron'ny olona mivelona amin'izany asa izany. Teny Andranombe-vavy Mikaela Ramarolany tapa-kevitra fa nasongadina iray mpianakaviana iray izay efa nolofo tamin'izany asa izany nandritry ny 5 taona. Araoary. Raha fanjanirina Laurent 7 taona manambady ary mananjanaka roa lehilahy iray mampita mpianatra eto Andranombe-vavy. Tsy vadinasa fa asa ifitorana ny azy miantoka ny fiainan'izy menakavy. Ny fiarovana ny ain'ireo mpianatra mpiampita na ireo iray aman-dren'ny mpianatra mila fanampiana no tsy maintsy ao an-tsaina isan'andro. Ny sifile sy tanana eto no miasa. Manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 izy no miasa eto. Raha ny fanazavany raha fanjanirina Laurent mila fahaizana manokana ny asa toy izao. Nesy isakana ny avary ambony dia mampita an'ilay avany dia ilay avany izay dia mamoaka an'ilay avany izay tsy ny isakana izay ilay avany ambony. Zay zany ilay fanamena ilay izy ka raha voatra indraindray ny hitanao ilay mitaona izany ilay bisy avany. Bisy avany izany ny manakana an'ilay mandrebireby an'ilay mpianatra dia tsy maintsy alamina izy alamina avy amin'ny ara izy izany tsy maintsy misokasofilaina izany dia miataka zareo. Ialana resaka embouteillage satria raha vao tsy manao an'izay izany raha vola tsy mahay an'izay izany dia amin'ny circulation dia efa miteraka embouteillage be ilay izy. Mahavelombady manjanaka tsara ny asa ambonin'ny karama farany ambany eto amintsika ny karama ny isam-bolana. Miasa ihany koa ny vadiny ary izy roa mifameno no miantoka ny fiainany. Mila saina tony ary tsy mila tataitra ny karazana asa toy itony. Tsy azon'olona misotro toaka na taizana aretina atao. Isan'ny mahafinaritra amin'ny fiainana isan'andro eto ny fanajan'ireo fiara amin'ny fanakanana izay atao raha ny nambaran'ny raha fanjanirina Laurent. Tsy mahafinaritra be ny ohatran'ny pôlisy satria ny olona zany matao mijery anahy izy sao dia voadoany nefa za fa haiko miaro ny ohatran'ireny pôlisy izany. Ny olona zany tsy maintsy misy foana. Misy foana ny olona fa mila faharetana zany zavatra rehetra. Mila manana saina zany concentré tsara mandefitra fandeferana zany tsy kivy zany amin'ny zavatra rehetra atao. Tsy mifidy izay miampita eto izy amin'ity asa ity fa ampiana be antitra na olon-tsotra rehefa ao anatin'ny ora fampitan'ny mpianatra. Tombontsoa ho an'ny raha fanjanirina Laurent ihany koa ny fahaizany code de la route sy ny fananany fahazon-dalana amily fiara. Ny fananany ity iray mpianakaviana iray ity fahaizana manokana no atokisan'ny ray aman-dren'ny mpianatra azy. Dia matoky azy izay satria izy ara-dalàna ny fitaovana entiny manampita. Maro amin'ny sekoly eto an-drenivohitra no amoron-dalana, saika ireo sekoly efa lehibe kosa nefa no manana mpiasa manao ity asa ity. Na dia tsy mbola voatery ny lalàna aza ny fananana mpampita tahaka izao. Maro ny ray aman-dreny no milaza ny tokony isian'ny lalàna manery ny fisian'izany ho an'ny sekoly rehetra. Ho antsika rehetra mpampiasa ny arabe fantaritra fa mandoa 720 ariary hatramin'ny 820 sy 400 ariary isaky ny litatra ny olona iray rehefa mividy solika vola natokana nanamboarana sy kojakojana ny lalana izany. Maro amin'ny mponina ankehitriny nefa no tsy mahafantatra izany ary milaza fa ny fanjakana sy ny komina ary ny mpamatsy vola no mandoa izany tsy fantatry ny ankamaroan'ny olom-pirenena ny momba ny zoam-piasan'ny lalana tsara. Arao ny andindiny miaraka amin'ny Kaeton Retsilavo. Misy amin'ireo ampahandalana eto an-drenivohitra efa intelo nisy fanamboarana tatao anatin'ny 3 volana ary misy ampahandalana tsy nahitana fanamboarana mihitsy tatao anatin'ny 3 taona. Manoloana izany, lasa efa fahazarana sisa ny fahitana ny lalana ratsy. Tsy fantatry ny ankamaroan'ny sarambabem-bahoaka ny hoe isaky ny mividy lasantsy na mandeha taxi be ary mividy vary na laoka na labozia avy notaterina tamin'ny fiarabe izy ireo dia mandoa vola hanamboarana lalana. Raha ny fahalalako zao dia commune no mandoa vola hanamboarana lalana efa Antananarivo. Ho an'ny lalana rehetrarehetra zany fa fanampiana ny tokony an'ny fanjakana. Misy amin'ny banque mondiale, misy amin'ny bady. Ilay talo atao ohatran'ny tsisy vola amin'izany mihitsy. Tsy mibaheura ve no tokony antoko amin'ny vola? Tsy ny commune nanaovana ny alina dia fanjakana mitaka anazy, fanjakana fivo. 70 miliara ariary isa taona eo eo raha kely indrindra ny vola alohan'ny olom-pirenena hanamboaran-dalana. Izany hoe vola mivoaka avy ao am-paosiny tsirairay ary tsy maintsy aloha ireny lasa hanamboarana sy kojakojana lalana ireny. Isaky ny mividy 2 litatra na gazoal na lasantsy ny mpitatitra iray na olona manana fiara na olona manana moto iray, misy ampahany vola aloha makany amin'ny fer
na ny fond d'entretien routière. Isaky ny mividy 2 litatra na gazole na essence ny olona dia misy apahany amin'izay vola hividianana an'izay makaty amin'ny fera eo amin'ny 288 ariary isaky ny litre na essence lafo ny volan'ny fera dia ny gazoile eo amin'ny 127 à 129 ariary isaky ny litre eo mba azahoantsika manao calcul inona tsara ny vola miditra ao amin'ny fera eo raha ny tokony ho izy isaky ny taona anankiray dia eo amin'ny 90 milliards d'ariary ny vola miditra amin'ny fera raha ny tokony ho izy ho iaho. Mandoa vola isan'andro araka izany ny mpampiasa lalana na mivantana na ankolaka izay fandoavam-bola izay. Ny lalana kosa miasimba isan'andro. Misy ampahan-dalana efa intelo sy mpanamboarana atao anatin'ny 3 volana. Ohatra amin'izany ny eto Ampasika miazo an'ny Senam. Misy kosa ampahan-dalana izay tsy nahitana fanamboarana mihitsy tatao anatin'ny volana maromaro. Ohatra amin'izany ny eto Ambodinisotry izay lasa fary kely raha vao mirotsaka kely ny orana. Isan'ny mampametra-panontaniana ny mponina izany ka mahatonga azy ireo hametra-panontaniana hoe ireo lalana fandalovany manam-pahefana ihany ve no amboarina? Tsikaritra fa maro ny lalana miditra amin'ny tanànan'ireo manam-pahefana eto amin'ny firenena no vita goudron tsara tarehy. Aiza ny zon'ny olom-pirenena hafa mampiasa ireny lalana ireny. Ny fiahiana ara-sosialy sy ny fifanampiana amin'ny mpiarabelona isan'ny targetra hijoroan'ny fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga izany. Nandritra ny fandalovan'ny fikambanana VMMM tany amin'ny fetin'ny sekoly Saint-Louis Roi tao amin'ny ekara Fenomanana ny alahady farany teo nisy ny fanaovan-tsy ny fiara-miasa teo amin'ny rototy amin'ny fanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra sahirana eo amin'ny famakian-teny sy manoratra. Fanadiny Mikaela Ramarla. Ny fangatahan'ny sekoly sy ireo ray aman-dreny amin'ny fahitana ny targetra VMMM no isan'ny nandalovan'ny fikambanana teto. Maro amin'ireo ray aman-dreny ny mpianatra tato amin'ny sekoly tao aorian'ny fanadihadiana nataon'ny sekoly. Nandritra ny lahatenin'ny filoha mpitantana ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'io fotoana io ny mahazava-dehibe ny fiara-miasa. Zahay vehivavy malagasy miara-miainga dia manentona antsika rehetrarehetra zany araka ny takelakina hoe ity hoe manampy ny vehivavy voalohany indrindra moa zany satria samy vehivavy fa manampy ny lehilahy ihany koa izay ohatra hoe misy ray aman-dreny mila izay fanampin'izay amin'ny tsy fahaizana taratasy tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra mba hiala amin'izay zany sy ny fiankinana mba hivoatra araka ny tokony izy ny olombelona malagasy iray avy. Zay zany no tamin'izay. Ny asa hiatrehana eto amin'ny collège Saint-Louis Roi dia sady mora sarotra. Mora satria ataony ampitiavana, fa sarotra satria mila fahavilintsika mianakavy satria araka ny repère reto hoe tsisy hovitan'ny assemblée anankiray hafa, mila mifandraitana, mila miara-miainga, mila miara-mandroso. Araka ny fangatahan'ny sekoly dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana izany ny fampianarana ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ireo. Ny ahaizan'ireo ray aman-dreny maro ireo no tanjon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Manomboka ny 17 volana May ho avy izao kosa ny fihaonana voalohany amin'ireo ray aman-dreny izay nisoratra anarana maro. Arisy ny école des parents isaky ny 2 volana. Fianakaviana misy mifankatia antoka mifampivoarana. Zany mampivoatra zany tsy vitan'ny olona samy rehetra zany ary tsy maintsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra eo amintsika samitsika. Ka dia isorana be-tabehanareo anatin'ny fikambanana manolo tanana amin'izay hoe fanampiana ny fampivoarana eto amin'ny sekoly izay fa dia Andriamanitra ny mombanareo amin'izay asa ataonareo mampiroborobo ny fikambananareo. Tantsorika ho andray aman-dreny amin'ny torohevitra samihafa amin'ny fomba fitaizana, ny fanabeazana ny ankizy ary ny fitantanana ny ankohonana. Ankoatra ireo, ny fanampiana azy ireo anatevina ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Saika zanaka ny saram-babe-bahoaka ny akamaroan'ireo mpianatra eto amin'ny ekara Fenomanana. Asa sosialy natokana hitsinjovana ny hoavin'izy ireo ity ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ity, asa izay ataon'izy ireo mandavan-taona. Vaovao avy any Togo niroso tamin'ny fianianana fanotelony amin'ny maha-filoham-pirenena azy Faure Gnassingbe omaly na dia teo aza ny tsy fankasitrahany ny pomban'i Jean-Pierre Fabre nivokatra nivoaka dingana maro no tsy maintsy narahy ny rafitra mpikarakara ny fifidianana ny antoerana na ny seni ary tsy nanao ny asa ny fitsarana avo mba ny lalam-panorenana ho ny mpitondra tenin'ny mpanohitra. Fanadino amin'ny sarin'ny France 24.
efatra amby roapolo ora tao aorianany famohanany vokatra ofisialy ny fividianana filoham-pirenena tany Togo ny roso tamin'ny fiainana ny filoham-pirenena Faure Gnassingbe omaly. Kandida iray nifanina tamin'ny filoham-pirenena ihany no nanatrika izany lanonana izany. 7.5 fito amby fitopolo isanjato manoloana ny 5.30 sy 10 isanjato no nafahan'ny Faure Gnassingbe miditra aotam-piasana fantelo izay maharitra 5 taona indray. Ezakilan'izay fanoherana izany vokatra izany no misongadina tany atsimon'ny Lomé omaly mandritra n'izany fiananana izany. Anjaty ny repomba ny Jean-Pierre Fabre no miandry ny fanapa-kevitra ity farany amin'ny fidinana andalambe na tsy. Manamafy ny fandalinan'ny Jean-Pierre Fabre ho filoham-pirenena izy ireo izay nahazo vato mahery ny 2.50 isanjato. Manamafy ihany koa ny tsy mahamangarahara ny fitsarana avy momba ny lalam-panerenana ny mpitondra teny ny Jean-Pierre Fabre. Voapanga ho tsy nanazan'ny fepetra raisiny amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ny CENI. Ray apa-efatry ny fizara-paritany ihany no nankatoaviny hatreto. Voapanga ho maika loatra namoaka ny voka-pifidianana ihany koa. Mbola barainga hatreto ny hoe inona no hitranga ao Togo. Milaza nidina andalambe ny pomban'ny Jean-Pierre Fabre atoato. Nitarozaka ihany koa ny fiarabanana sy ny fankatoavana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy nanakatra amin'ny farany amin'ny andravana ny antenimieram-pirenena ny solombam-bahoaka ka raikitra ny kapdatapatra nandritry ny kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Manomboka amin'ny voalohany ny volana jolay avy izao ny asa tanterahana ao amin'ny seranam-piaramanidina roa lehibe dia ny any Nosy sy ny ao Ivato ary farany 70 miliara ariary isa-taona raha kely indrindra ny vola alohan'ny olom-pirenena anamboarana lalana amin'ny alalan'ny fanjifana solika. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalamavao tamin'ity anio ity saorina hatrany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany felo matoko. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Ny fahapalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Socavitre, Baolay. Tsara lalàna, nanolotra anao teo ny vaovao. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre.